Maro amin'ny mpanaraka sy mpakafy fanatanjahantena eto amintsika ny tsy mbola mahalala ny antsoina hoe beach handball na ny handball lalaovina amin'ny torapasika. Tao anatin'ny 2 volana izay dia efa nanomboka nianatra sy nilalao ity taranja ity ny club Elite Handball raha ny nambarany mahery na Andriamahery Rakotson Jean Joseph izay teknisianina sy mpampianatra ao aminy. Hatreto aloha dia mbola fampahafantarana sy fianarana fifehezana ny lalana amin'ny feno taranja no tena tanjona. Mba hoentina manatratra izany dia nisy ny fiarahamiasan'ity club malagasy ity amin'ny club iray any Rouen any Frantsa. Tamin'izany indrindra no nanomezan'ity club vahiny ity kianja filalaovana hand beach etsy amin'ny paddock etsy Mahamasina. Mazava ho azy arak'izany fa tafiditra ho mpiara-miombonantoka sy mpanome alalana ary namela malalaka ny commune Antananarivo renivohitra izay tompony toerana. Marina fa teratany malagasy izay miara-miasa akaiky amin'ny club any Rouen no viana ahitana sy angadina nanana izao fiara-miasa izao izay tsy iza fa Racine Thierry izay tsy nanadino ny tany ny aviana na dia mipetraka sy mila ravinahitra ny ivelany aza. Tany amin'ny tontolon'ny tenisy ambony latabatra no tena nahafantarana azy teo aloha tao amin'ny ekipam-pirenena malagasy. Ny safidy ny apiditra ny hand beach eto amintsika ny tenany no ny fahitany fa betsaka ny torapasika azo ilalaovana izany amin'ny mahanosy any Madagasikara. Hand beach zany dia sport à part entière, fédération indépendante tsy mikasika tsy miaraka amin'ny hand. Sady efa manao championnat du monde koa io sport io mbola tsy misy eto Madagasikara nefa tsika tsika manana province anaky enina afaka tsara mipromouvoir an'io hand beach io. Le izy zany ny tena hoe nampiintéressé anazy nampiintéressé ana personnellement hoe anaovana les eto Madagasikara zany dia ny tsy fisiny eto Madagasikara sady promouvoir ny resaka hoe sport ho an'ny jeune mandeha makany au niveau sy ny élite. Ary za garantir anareo d'ici 1 an ou 2 fa io sport io dia anisan'ny taranja ohatran'ny pétanque hitanareo azahoana résultat foana satria na ny antony misy rehefa misy ny résultat dia azo alaina fotsiny sponsor. Ity fotodrafitrasa ity izay nitokanana tamin'ny fomba ofisialy ny alarobia atoandro lasa teo. Nandritra izany fotoam-pitokanana izany no nanaovana ny lalao fampisehoana nataon'ireo tanora tezany ao amin'ny club Elite Handball. Tsy karatra tamin'izany fa tsy ho ela dia ho voafehintsika ity taranja ity raha ny fahitana ny akingan'ireo mpilalao izay nampiranty ny fahaiza-manaony nandritra ity lalao fampisehoana tetsy Mahamasina ity.